Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba-tsika riavako malala tratra ity alarobia fahafito ny volana janoary ity. Ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko fahasivy, Asan'ny Apôstôly toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Asan'ny Apôstôly toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Saoly mbola nifofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany. Dia nakao ampisorona be izy ka nangataka taratasy taminy any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba hoentiny mifatotra ny Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany nalàna vavy. Raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka nanodidina azy. Dia lavitra amin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary hoy izy: iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy: izaho no Jesosy izay enjahinao, fa mitsangana ka makanesa ho any an-tanàna dia ho lazaina aminao izay mety ataonao. Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny alehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandre ny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahira ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy. Ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy, ary tsy nahita izy ateloana sady tsy nihinana na nisotro. Ry iray masona, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity tantaran'ny Saoly ity izay miverimberina amin'ny soratry Paoly dia maneho ny fiovam-pony Paoly. Ny fiovam-pony Paoly izay Saoly lasa Paoly dia azo lazaina ho kion-dalana lehibe mihitsy teo amin'ny tantaran'ny kristianisma na teo amin'ny tantaran'ny fivavahana kristiana. Jesosy nanorina ilay fivavahana. Jesosy no fototra hijoroan'ny fonina kristiana. Fa i Paoly kosa no azo lazaina hoe nanome endrika ny fivavahana na ny finoana kristiana arak'izao mety endrika hitantsika azy zao. I Paoly no nanorina ilay fiangonana amin'ny ara-drafitra io resahantsika io, fa Jesosy kosa nanorina fiangonana eo aminy miorina ny fiangonana, izy miivo ny fiangonana, tena ny fiangonana. Fa ilay fiangonana ara-drafitra azy dia saika i Paoly no nanome ny torolalana, ny orina tamin'ny teolojia-ny Paoly, ny teolojian'ny fiangonana, ny ekleziolojia, ny orina teolojian'ny Paoly, ny fampianarana finoana maro isan-karazany, ny finoana momba ny fanamasina, momba ny fitiavana na ny toetra maha-kristiana io na ny ataontsika hoe ny fotom-pinoana kristiana mihitsy ay i Paoly no azo lazaina hoe fototra nananantsika izany. Zava-dehibe zany ity fiovam Paoly ity. Raha ohatra ka mamaky ilay andininy vitsivitsy eto isika nefa ny amin'ity andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy ity dia mametraka fanontaniana manao hoe ahoana moa ny mahatonga ny olona miova? Ahoana no ny lalana diavin'ny olona mahatonga ny olona miova, na ny lalana hitondran'Andriamanitra ny olona mahatonga ny olona miova, mibebaka moa ny voalaza matetika ampiasaintsika kristiana. Ny fibebahan'ny olona, ahoana ny mahatonga an'izany? Inona ny lalana hitondran'Andriamanitra? Ahoana ny mahatonga antsika afaka miova? Raha tsorina dia amintsika olombelona dia tsy mora akory ny miova. Mazava ho azy, tsy mora ny miova indrindra rehefa ao anatin'izay fieverantsika, fahazahoantsika antoka indraindray ny zavatra heverintsika ho marina sy mahitsy izay dia tsy mora amintsika miala amin'iny. Marina loatra fa nataon'Andriamanitra ho lalàna mifeny ny saintsika olombelona ny fiovana. Nataon'Andriamanitra ho afaka miova ny olombelona. Mazava arak'izany io satria nataon'Andriamanitra mandaitra amin'ny olombelona ny fotoana. Takantsika melehibe, antitra.
miova ny endrika, miova ny toetra. Nataon'Andriamanitra ifehy mihitsy a maha olombelona ny olombelona ny fiovana. Andriamanitra ny tsy miova mazava ho azy. Jesosy niteny hoe izy io le tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Andriamanitra tsy feheziny ny fiovana mihitsy, tsy mandaitra amin'Andriamanitra amin'ny fotoana. Andriamanitra efa tamin'ny 4,000 tapitrisa taona ihany mbola Andriamanitra no zao andro eny antsika zao, tsy miova Andriamanitra. Fa ny olombelona kosa miova. Ary na de eo arany hoe nataon'Andriamanitra iova isika, mora miova hevitra isika indraindray. De misy fotoana zay rehefa misy zavatra zay ataontsika hoe mampitombona antsika tsara, ananantsika fiainana milamina, lay confort-tsika io, de mahatonga atsika indraindray tsy mety miova mihitsy. Voizitsika ny fiovana, fantatsika fa zava-dehibe ny fiovana indraindray. Saingy zao tsy de tia miova loatra isika, tsy mora amin'ny olona ny miova. Na inona de tsy mora amin'ny olona ny miova. Hitatsika eo amin'ny tantara amin'ny fiainan'ny olombelona zany, hitatsika eo amin'ny tantara ny fiangonana zany. Fa ny fiovana lehibe ao anatin'ny tantaran'ny fiangonana nandritry ny 2000 taona nge tsy de lehibe loatra, tsy mbe lehibe. Ny tena ataontsika io fiovana lehibe. Eo amin'ny tantaran'izao tontolo zao a dia marina fa misy fiovana kely madinidinika amin'ny lafin-jahatra maro samihafa, fa tsy de tena lehibe loatra ny fiovana lehibe, fiovana toe-tsaina dia tsy de matetika loatra. Ary dia satria mafy amin'ny olona ny miova. Amin'ny teny tsotra masiny teny dia nisy lehilahy anankiray, Paoly na i Saoly izay itsotsika azy, Saoly lasa Paoly, Saoly moa izy eto, izay niova. Raha ohatra ka mijery tsara ny tantaran'ny Paoly isika, dia i Paoly tsy hoe olona tsotra be, tsy de zay loatra Paoly isan'ny ataontsika hoe amin'ny anehoany lioka azy indrindrindrindra na misoratry Paoly mihitsy ary, dia figura na olona zay ataontsika hoe tsy de mora loatra ny nataontsika hoe ndray arany ny fifandraisana amin'ny Paoly dia misy fotoana masika kolerika eo amin'ny teny frantsay, hitanao zany ndray ao amin'ny soratry Paoly amin'ny Korintianina. Misy fotoany Paoly tsara fanahy be mihitsy ohatra ao amin'ny Filipianina. Misy fotoany Paoly tsapanao mahay manazava zavatra, mpampianatra mahafinaritra ao amin'ny Romanina. Fa misy fotoany Paoly masika raha tsy Paoly tsy miteny, raha tsy Paoly tsy miteny Galatianina hoe ry adala, ry tsy ampisaina, ry votsasaina, ry tsy pieritreritra, mafy be zany teny zany. Ary tsy io ihany, raha tsy Paoly tsy miteny hoe manao hoe atolotro any Satana ianao. Mafy be Paoly tsy hoe olona voatery hoe mety ho tsy ho zakatsika mihitsy raha itsika miara-monina tamin'ny Paoly. Satria Paoly dia olona manana fotom-pisainana entitra. Fa taloha zany nanana Paoly zany toe-tsaina zany ara dia azo adinoina fa i Paoly dia fariseo. Ary tsy hoe fariseo Paoly, fa fariseo zay any amin'ilay ataontsika hoe atendro ny intégriste. Paoly dia any amin'ilay elatry ny fariseo intégriste mihitsy, any amin'ilay fariseo zay ataontsika hoe fanatika mihitsy koa ara. Ina moa le hoe fariseo intégriste tamin'ny androny Paoly nareo tena hoe ary mpandray atendro le tena ary mitendro ny fariseo am'vavahana fariseo mihitsy. Dia lay ataontsika hoe lay fifikirana, lay naletika tao aminy manao hoe ity fivavahantsika ity ihany ny atao hoe marina. Ity fivavahantsika ity ihany no mitondra ny olona ho amin'ny famonjena. Ity fivavahantsika ity ihany ny atao hoe tsitsikanina. Rehefa ivelany io, ity lalatokany ity ihany, ity ihany ny makany amin'Andriamanitra, ity ihany ny makany amin'ny famonjena, ity ihany ny makany amin'ny fiainana. Ary de zany toe-tsaina zany no nananany Paoly. I Paoly talohany ataontsika hoe ny onany tamin'i Jesoa, zay ataontsika hoe tena nanana toe-tsaina mihidy mihitsy. Ary matory eny voambolana tenen'ny Paoly reny hoe fantatro zay inoko de tena fantany. Satria talohany fantatro zay inoko amin'ny vavahana kristianina io, de fantatro zay inoko teo amin'ny vavahana fariseo io, na vavahana jiosy lay tena elatra, mifikitra, tsy aminy hoe nentin-drazana ihany, fa tena manilika mihitsy ny hafa ary mieritreritra ny hafa ho tsinotsinona mihitsy. Zay Paoly. Ary Paoly nanana fahazavan-tsaina, nanana faharanita-tsaina, mivolavolaina tao anatina fianakaviana ambony, mivolavolaina tao anatina fahalalana ambony, no zany de tsy mora nandresy lahatra amin'ny Paoly. Zay ny tiana tenenina.
tsy mora nanova ny sain'ny Paoly, tsy mora niova ny Paoly, tsy mora nanekeny Paoly fa diso ny zavatra nampianarina azy hatramin'izay. Tsy mora ny lazana no nandresena lahatra amin'ny Paoly hoe io lalana heverino marina io zavatra ny fikiriny mafy io zavatra io eritreretiny fivavahana mahitsy ny tazony io diso tanteraka. Tsy mora zany nahatonga ny Paoly iova ka hiteny aty amin'ny Filipianina manao hoe de ny fahafatesana no ataoko tombony. Tsy mora ny lalana ny diavin'Andriamanitra nanova ny Paoly, ary tsy mora ny lalana ny diavin'ny Paoly. Am'ilay sary hotsika eto mantsy de hoe ohatrany vitivity lay tantara, fa raha mamaky tsara sika tsy hoe avy hatrany de niova lay hoe tsy nahita nandritry ny atelona de tena teny fanalahidy mihitsy, fehezanteny fanalahidy hoe hatelony Paoly, nandinika hatelony Paoly, nanapaka ny fifandraisany tam'izay rehetra mety ho manodidina azy, nandiniany, namakafakany, naveran'Andriamanitra handinika, tsy hoe lay lavy tamy tany ray mandehany fotsiny ihany, fa le hatelona tsy nahita na ina na ina. Ohatsika manao hoe tsy mora akory am'izao andro zay mampangetaeta amy fiainantsika tsiraray avy, fiovana am'izao taona vaovao zao, dia aseho ny soratra masina, aseho ro filôzôfy maro isan-karazany, maika moa fa ny baiboly zay interpretana antsika, dia manazava fa tsy mora ary io toe-tsaina malagasy ara tena nazava manao hoe ny tanana rehefa zatra mitsotra sarotra ny mifodotra, tanana zatra mitsotra ozy sarotra ndray mampifodotra azy rehefa aveo. Ary mazava be zany amin'ny toe-tsaina ara malagasy ara natakatra an'izany hoe rehefa misy zavatra heveritsika nitezana sy izikizintsika zay indraindray sarotra miala aminy. Amity andininy ary dia raha mamakafaka isika dia lay dindinika ny fanaovan'ny Paoly tamin'i Jesosy, dia lay fanontaniany Jesosy nanao hoe Paoly de nandrefeo nanao hoe Saoly Saoly nahoana ianao no manenjika rehefa nizakazaky Saoly nienjera teny ambony soavaly, lay hoe Saoly eny ambony soavaly de milaza ny Saoly sy ny fahamboniny io mazava ho azy, milaza ny Saoly sy ny andraikiny teo amin'ny fiarahamonina, ny statuany teo amin'ny fiarahamonina, olona nanana na izy azy, olona zay mifanohitra tamin'ny statuan'i Jesosy zay nitaingina zana-biriky, i Saoly zay nitaingina soavaly, i Jesosy zay izy rery, i Saoly zay manana délégation misy olona be lehibe miaraka aminy, ilazana Jesosy zay toy ny irery, ary i Saoly kosa zay vahoaka be lehibe, i Saoly aloha zay Saoly zay Jesosy mpianatra 12 niaraka taminy, fa i Saoly nge rehefa niova Paoly na Paoly aza raha mamaky tsara ny soratry Paoly tsika anarana 300 no nitonon'ny Paoly. Rehefa am'ireo soratry Paoly rehetra de anarana 300 nitonon'ny Paoly am'ireo ireo anarana be dehibe reo, zany hoe olona be dehibe niara niasa tamin'ny Paoly, communauté mihitsy 320 olona, 20 raika amby 20 ny vehivavy, dia ny 20 zany na 320 ny lehilahy amin'ny niara niasa tamin'ny Paoly. Dikan'izany Paoly de tena olona nanana réseau, Paoly de olona nifandray taman'olona, tsy Paoly rery akory naorina ny fiangonana mazava be, fa i Paoly de nanana olona be dehibe, nampiasa olona be dehibe, nampiasa ny réseau be dehibe Paoly, miteny manao hoe any mampamangy any anina ny Kolosia, mampamangy any anina ny Roma, mampamangy any anina ny Galatia, mampamangy any anina ny Korinto, nampiasain'ny Paoly, niara-niasa tamin'ny Paoly daholo reny rehetrarehetra reny. Ary ny toe-tsainy zany tsy Paoly na de ataontsika hoe nanana toe-tsaina entitra be aza, de Paoly tena niatsiaro manao hoe zany fiangonana zany dia communauté ary tsy hoe olona anankiray ny mahavita an'izany fa ny olona rehetra mifandray mahafiangonana fiangonana. Tointsika manao hoe Paoly zay nienjera teny ambony soavaly, maneho ny matsinitsinina lay statuany, matsinitsinina lay toerana misy azy, tsy hoe lay toerana misy azy eo anatin'ny fiarahamonina, lay mahafarseo azy, lay maha olona ambony azy, lay olona mahabe voninahitra azy, dia rehefa niona tamin'ny tompo izy, ary lay hazavana manelatrelatra mazava be mihitsy nanodidina azy, no nandavo azy tamin'ny tany teo akaikin'ny Damaskosy, no nandavo azy tamin'ny tany. Toy ny milaza fa ny fiovan'ny Paoly
dia nateraky ny fahazavan-tsaina avy any an-danitra, nateraky ny fanokafan'Andriamanitra ny saina. Ny sainy ny lalàna miteny hoe de nisy fahazavanana elatrelatra izay nanodidina azy ka nandava azy tamin'ny tany. Zany hoe ny fiovampiainana eo amin'ny fiainan'ny olona na ny fiovantsaina eo amin'ny fiainan'ny olona de zao ny fiovampiainana na ny fiovana ataontsika hoe amin'ny lafin-javatra maro fivanana morala ara-pitondratena de zao tsy maintsy ateraky ny fahazavan-tsaina. Zay mahazava-dehibe ny fanabeazana. Zay raha miteny hoe de avy any an-danitra le izy eto de fahazavana avy any an-danitra sady fanamasina mazava ho azy ny fanamasina dia manome fahazavan-tsaina ny olona fa ny fanabeazana koa de manome fahazavan-tsaina ny olona. Ary dia io Paoly dia nianjera tamin'ny tany milaza mahatsinitsinina hotsika teo le maha izy azy fa izao nandre feo izy fantatra Jesosy zany ity Paoly zay nanatitry maso ny troambaton'ny Stefana, Paoly zay nanenjika ny kristianina arak'izay tratry ny heriny satria olona intégriste hotsika teo le olona karazan-drazan'lay tena hoe mifofo aina mihitsy fa tsy vitany hoe lay fivavahana fotsiny tsy tiany fa lay mpivavaka mihitsy ny tsy tiany ary tsy mampaninina azy na ny mamono an'ireny ary dia mafy be ny tenin'i Jesosy. Saoly ao anatin'ny fotom-pitsainana hebreo na ny hoe ny fotom-pitsainana jiosy zany hoe tononona amin'ny anarany zany de milaza fifandraisana, milaza hoe fantatro ianao. Zay natonga ny Saoly na i Paoly eto gaga hoe fa ahoana moa fantatrao fa izy ianao. Zany hoe Jesosy zany dia niantso amin'ny Paoly manao hoe nanakaiky le teny hoe Saoly de zao Jesosy nidina nanakaiky amin'ny Paoly. Jesosy amin'ny fotoany hoe fa ny an-danitra Saoly tsy nahafantatra an' Jesosy rety ambony tany tahaka andro Matio na tahaka andro Jaona hoe sasan'i Jesosy tongotra tahaka zany Jesosy hoe fa ny an-danitra amin'ny fotoany io fa lay hazavana manelatselatra niantso ny Saoly de toy ny hoe Jesosy nidina namangy any Saoly eny an-dalana tahaka ny tamin'ny andro ny krismasy Jesosy efa ao amin'ny fahefana nidina nanodidina ny Saoly nanitsy any Saoly ary toy ny milaza hoe fantatro nge ianao nanizingiziny hoe fantatro ianao fa inona ty ataonao ty nahoana nahoana ianao no mahentsika io fanontaniana hoe nahoana io miferimberina mihitsy ao amin'ny filazantsara Jesosy de matetika metraka fanontaniana hoe nahoana lay teny hoe nahoana de hoe hazavao inona no antony anenjehanao reseo lahatra inona. Zany hoe eo zany lay vao mifanontaniany Jesosy hoe nahoana amin'ny Saoly de zao fanontaniana mitodika miandry fanazavana satria Saoly intellectuel, Saoly olona nahita fianarana ary ny tanjon'i Jesosy hanovany Saoly dia nanazava Saoly zay mahatonga le fanontaniana hoe nahoana de amin'ny fotoana io Saoly hanazava hoe ka izao na satria izao zany hoe mila mahay manazava Paoly dia izay toe-tsaina zay no tiany Jesosy tahaka atry Saoly manao hoe tsy manana fanazavana mihitsy angenao entina anorenana ny antony anenjehanao dia namaly Saoly na iza moa ianao tompoko de namaly Jesosy izaho no Jesosy zay enjehinao raha miteny aramianina izy io iteny hoe izaho no Jesosy zay enjehinao ani Yeshua asher atarodef ny dikan'io teny io raha ohatra ka amin'ny teny aramianina ny jerena azy de manao hoe ny hevitra io de manao hoe zaho lay mpamonjy tadiavinao, izaho lay famonjena tadiavinao, zay ny tena dikan'io raha amin'ny teny aramianina. Na dikantsika moa izy hoe zaho ny Jesosy zay enjehinao tsy diso akoratry ny dikateny hoe Jesosy mpamonjy ny dikateny hoe Jesosy, ny dikateny hoe Yeshua Jesosy de mpamonjy na famonjena no zany de azony Saoly tsara io teny hoe Jesosy zany miteny hoe fa nahoana ano enjehinao zange lay famonjena tadiavinao satria Saoly fantatsika fa Saoly dia olona mpitady famonjena. Matoa Saoly nanizingizina lay nifikitra tamin'ilay vavahana nentim-paharazana de zao Saoly dia ny teolojian'ny Saoly de zao ny varseo io de mitady famonjena
ary atsika fa ny teolojia ny famonjenany amin'ny fahasoavana, ny famonjenany amin'ny finoana, fifamatorany famonjena sy ny finoana, teolojia ny sôry na i Paoly eo amin'ny Romanina, Galatiana, Korintiana de manazava lavabe ny famonjena. De Jesosy zany metraka fanontaniana hoe fa namoana mo ho any enjehinao? Inona ny antony ny enjehinao nefa nge za lay famonjena katsahanao, za lay famonjena ny tadiavinao, za lay famonjena ny karohanao hatramizay. Ary dia izay ny lalana ny diavin'ny tompo zany nanova ny tsy azo novana tamin'ny olombelona. Satria mafy ny nanovany soa lalana ray tsika mahita olona mafy ovana tahak'izany mihitsy, fa rehefa miona amin'ny tompo de ny tompo mandresy lahatra. Ny tompo mahay mandresy lahatra ny tsainy olombelona resena lahatra. Dia nentin'ny tompo nandresy lahatra ny Paoly de zao manao hoe za lay famonjena, za lay mpamonjy, za Jesoa, aty amiko le zavatra tadiavinao, aty amiko le zavatra katsahanao. Diso zavatra, iny zavatra any aminao iny tsy iny le izy, fa ity omeko anao ty le izy. Ary zay ny nampiova any Saoly. Afaka malala rehefa ny lalana ny diavin'Andriamanitra nanovantsika de zao fampahafantarana amitsika fa any aminy lay zavatra tadiavitsika. Be deaibe ny olona mitady fiadanana, be deaibe ny olona mitady fifaliana any am'izao tontolo zao, be deaibe ny mitady fahasoavana any am'izao tontolo zao, manompo zavatra maro isan-karazany, fa ny dikany teny hoe ani Esoa seratarotef hoe za no iza zany Jesoa zay enjehinao, de hoe za ilay famonjenao anao anio. Iza araka tahaka ny tenin'ny tompo tamy Zakaios manao hoe fa efa taranak'i Abrahama koa izy, efa tonga eto am'ty trano ty koa lay famonjena. Nefa koa malala am'izao fotoana mampangetaitatsika fiovana amy taona vaovao zao, mba te hiova fiainana, hiova fifaliova, anana fiaina feny fifaliana, anana fahasalamana misimisy kokoa, dia ity tenin'ny tompo tamy Saoly ity manao hoe izy Jesoa lay famonjena tadiavinao, Jesoa lay famonjena anao am'izao toe-javatra zao. Tsy io lalana zay eritreretinao mavonjy anao io, tsy io akory le izy. Za miezaka manao an'izao, za mitady an'izao, za mifikitra am'izao, efa ampy aty fiainako ty, efa milamina zao. Tsy zay, fa raha vao fiainana tsy miaraka amy Jesoa de tsy mitondra famonjena ho anao. Nefa koa malala enganenao ahatsiaro fa ao amy Jesoa lay lalana, ao amy Jesoa lay famonjena, ao amy Jesoa no mahatonga anao ho sambatra, ao amy Jesoa no mahatonga anao afaka miatsara ny fiainanao, miavao ny fiainanao, miametimety kokoa na ny fifalinao, na ny famponao, na ny fanarahanao an'Andriamanitra. De ny tompony ery avako ame fiadanam-po anao, ary anomeanao fotoana andinihina tsara, anomeanao fotoana hiavaozana. Hoy ny filazany Lukas mitantara eto hoe 3 andro Paoly tsy nahita. Lay fitokanam-bava, lay 3 andro de zao lay fitokanam-bavaka, lay retirety ny mahazatra ny avatsika katolika, lay fiatahana kely, lay fisindana kely taorina ny ona tamy tompo. Nefa koa malala engane ho tsapanao fa Jesoa le fiainana, ka miataka am'ty zao tontolo zao, misaraka amy fiainana zao tontolo zao. Hoy Jaonina apôstôly manao hoe tandremo tsara, aza ty zao tontolo zao, fa izao tontolo zao tsy maharitra, mandalo tsy afaka manome fiadanana, tsy afaka manome fifaliana, fa Jesoa kosa, izy lay famonjena ho anao. Ivavaksika tombo ampisaranao zay anao ny amin'ny soratra masina zay mampahery anay ary mampiorona anay amin'ny finoana, fa ao aminao Jesoa rery any, ao aminao no misy ny fiainana. Fantatrao fa manome tombonandro anay ianao tompo, fantatrao ny lalana diavina isan'andro, fantatrao ny etaeta anay te ho sambatra miaraka aminao Andriamanitra, de terizo tompo ny fiainanay ao aminao Jesoa hatrany. Mivavaky zay mampitory tena Andriamanitra ny fanahinao masina androsoanay amin'ny finoana sy ny fanolora-tena. Tahito itaona vaovao ty Jesoa, ho taona andinianay tena, hiovanay amin'ny fiainana tsaratsara kokoa, hiorenanay amin'ny finoana,
hialanay amin'ny lalany ratsinay ka hizoranay amin'ny lalana tsara kokoa ao aminao Andriamanitra. Ny mivavak'izay da io ny asanay ny tontolo andro ahitanay fifaliana. Da io ny asanay sy ny fanatanteranay hizoranay mandrakariva amin'ny fitiavananao Andriamanitra. Manjaka amin'ny tokantranonay sy ny asan'ny tananay. Aroso zahay Tompo mametraka ny tontolo andronay mba fahasoavanao. Amen.